De miarabantsika isa-tokantrano indray manaraka ny fandarana dinika na amin'ny alalan'ny onjam-peo sy ny fahita lavitra na amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera isan-karazany amin'ny internet. Ny mpandrindra nasionaly ny antoko-tiako Madagasikara Andriamatoa Jean-Claude Rakotonirina no vahintsika atao anatin'ity fandarana ity sady mpiambana raha teo nivon'ny bureau politika ny antoko-tiako Madagasikara moa ny tenany miarabanao indray Andriamatoa Jean-Claude Rakotonirina tonga soetra amin'ny fandarana dinika aloha. Miarabanao Joël Rarivohitra ary miaraba ihany koa ny mpanaraka tsy tapaky ny fandarana dinika ho an'ny malagasy rehetrarehetra na eto toerana na nivelany ary faly ihany koa miara-mitafa aminareo indray amin'izao fandarana izao. Anisan'ny vaovao mafana amin'ity fiandohan'ny herinandro ity Andriamatoa mpandrindra nasionaly ny fitohizan'ny amehana ara-pahasalamana indray 10 andro vaovao izay nampahafantarin'ny filohan'ny repoblika ny alahady hariva teo. Misy fepetra raisina ao anatin'izany misy ny tsy niova, misy ny nampina kely ny famakafakana azonao entina aloha mampanao politika anao taoriana izay fanapakevitra alahady hariva zay. Nandritra ny vanim-potoana vitsivitsy tokoa zay dia niverina indray tao amin'ny amehana ara-pahasalamana ny teto Madagasikara rehefa voamarina sy voapirofo fa tafiditra teto amintsika ny variante africaine i Sudafia mikasika an'ilay Covid-19 ary talohan'izany raha moa dia efa natsapana ihany koa fa nirongatra indray ny valanaretina tamin'ny endriny teo aloha izany hoe ny ainantsika nandritra ny taona 20 indry ka natonga ny fotoanam-panjakana nandray fanapakevitra efa 2 herinandro telo mifanisana amin'izay raha tsy diso no nandraisana an'izay fanapakevitra zay ka nandraisana andreo fepetra maro isan-karazany mba hoentina hiadivana sy arovan'ny ny vahoaka malagasy ao anatin'izany firongatry ny valanaretina zany. Ka raha naheno tokoa ny fandaharana zay nandraisan'ny filoham-pirenena fitenenana omaly ary notronon'ireo minisitra zay lazaina fa voakasika mivantana ao anatin'izany valanaretina zany dia zavatra maromaro no hita sy tsapa Joël. Dia ny amin'ny ankapobeny aloha dia nanao ny tombanezaka raha ny maromarina koa na ny bilan ny filoham-pirenena tamin'ireo fepetra ny raisina sy ny vokatra zany nandritra n'iny 10 andro nanomboka tamin'ny 7 ny volana aprily mandrapahatonga ny omaly alahady faharoa ny volana may. Ny zavatra tsapa dia ohatrany natsiaro ny fanjakana fa nisy ny vokatra tsara hita tao anatin'izany 10 andro zany satria dia ny marihana tamin'ny alalany Antotanisa zay naseho tamin'ny fahita lavitra mihitsy moa zany ny Antotanisa mikasika an'ireo cas confirmé na ireo sitrana ary ihany koa ny eo amin'ny isan'ny maty. Dia raha dinihana tao anatin'izay Antotanisa navoaka zay dia natsapa tokoa satria raha araka ny tenin'ny filoham-pirenena dia nahavelombolo ny vokatra hita tao anatin'izany. Magaga nefa amin'izao vanim-potoana zao sady satria raha tadiditsika tamin'ny herintaona tahaka izao dia ady hevitra be mihitsy ilay resaka momba ny hoe voafehy sa tsy voafehy ny valanaretina. Ary mbola miverimberina foana zay. Izao nefa ny raha ilazana ny hoe amin'ity taona ity dia azo lazaina fa mbola voampiandohanitsika eto satria raha tsy resaka fotsiny mikasika ny vanim-potoana dia mbola voahiditra ao anatin'ny vanim-potoana ny ririnintsika amin'izao fotoana izao zay vanim-potoana iarahantsika manaiky Joël fa vanim-potoana mampirongatra an'izany valanaretina zany. Indrindrandrindra moa zany fidiran'ity variant sud-africaine ity zay arahany rehetrarehetra manambara sy mikaikaika fa mahery vaika kokoa mihoatra n'ilay valanaretina tamin'ny herintaona dia ohatrany malasa saina raha izao sahady isika no fa afaka hiteny fa velombolo noho n'izay vokatra hita nandritran'izay tapabolana lasa teo zay. Nanao ny tombanezaka moa ny filoham-pirenena sy ireo minisitra zay nanatrika ny valandresaka iny ary samy niezaky ny nanapirofo an'izay ezaka nataony fitonam-panjakana nandritran'izay vanim-potoana araky ny voalaza teo zay ka nafahana ny teny hoe mahavelombolo ny vokatra nisy. Kanefa ny zavatra nahita sy navoaremarika Joël dia raha nanao an'ilay Antotanisa tsy sanatry ny vava akory hoe ny filazana nisan'ny maty no tena zava-dehibe fa raha natao ny filazana ny Antotanisa ny ena nisan'ny cas positif
ny ena ny tombo ny isan'ny sitrana kanefa dia vokatra ny fanadinoana ve sa ninona tsy nitenenina fa raha natao kosa ny fampitahana teo amin'ny herinandro voalohany talohan'io a sy ny tamin'ny herinandro lasa teo dia ny tombo ny isan'ny maty satria 70 mitaha amin'ny 320 zany hoe nisy 30 be mahery zao araka ny antotanisa zay voasoratra tsika moa tsy adevitra tsony Joël am'le hoe reny tokoa ve ny tokony antotanisa ho avoaka fa amin'ny fotoanam-panjakana moa namoaka azy de raisitsika am'izay antotanisana avoaka zay fo zay natao hoe ny antotanisany navoaka ary ny arahany rehetrarehetra nahita teo amin'ny vatafahita lavitra fa teo amin'ny isan'ny tratry ny aretina ny ena ny isan'ny sitrana ny tombo fa ny tamin'ny isan'ny maty kosa na de atao hoe zay natao hoe tsy fifaliana am'teny an'izany fa rehefa ho tenenina l'izy de tokony ho tenenina satria voka-dratsy ary tsy fahombiazana ihany koa zany zay matoa misy ny isan'ny maty de misy ihany koa zany de tsy fahombiazana teo mifepetra zay noraisina ka nahatonga an'izay fahafatesan'zay tsy valampatra loatra amin'iny Joël fa dia maro moa reo loha hevitra resahana ny kasika an'izay zavatra rehetrarehetra tao ny fepetran'ny raisina na lafiny nataontsika ohatra hoe ny fanakatonana faritra ary ny tamitindra mitoraka ity moa dia zay nataoko hoe raha fitinina amina teny tsotra l'izy de hita taratra foana ilay malatsiny amin'ny teny vahiny le hoe incohérence am'le zavatra teneniny fitoram-panjakana sy ny zavatra tena misy satria raha ohatra ka milazy ianao fa nahavelombolo ny vokatra zay hitanao nandritra n'ilay fepetra zany akory tsy midika hoe dia iva na iagoragora ny fepetra ho raisina fa kosa tokony ho hita taratra any amin'ny fiantraikan'ilay fiainam-bahoaka andavanandro satria zavatra tsara tadidina moa zany ary ny zavatra hita sy tsapa foana hatram'izay de hoe tsy de mifanaraka loatra ilay fepetra ho raisina hoentina iadina am'ilay valanaretina sy ny fiantraikan'izany amin'ny lafiny fiainany vahoaka amin'ny andavanandro nefa mesure sanitaire no tokony ho raisina ao anatin'ilay vanim-potoana amin'ny amehana ara-pahasalamana izany hoe izay fepetra rehetra raisiny fitoram-panjakana ka tsy mitondra vokatra azo raisina sy tsapain-tanana any amin'ilay fiadina amin'le aretina mivantana de tsy tokony ho raisina satria raha fepetra ho raisina iadivana amin'ny aretina kanefa ny fiantraikany any amin'ny fiainam-bahoaka andavanandro no mavesa-danja kokoa mihoatra n'ilay vokatra andrasana amin'ny lafiny ara-pahasalamana de zay ny mbola mahatonga anay miteny foana hoe tokony ho isy an'izay fifandrindrana na ho isy an'izay cohérence izay ka ny amin'ilay mitoraka ity moa de fa hitantsika ihany koa ny filazaina teo ihany koa taty amin'ny tapany fahatelo ny fepetra zay ho raisina amin'ity tapabolana manaraka ity zay natsapana fa mitombo ny isan'ny faritra zay nakatona ary mbola mijanona mikatona tanteraka ny faritra nalamanga ka nanisy ana ny fepetra fa mahana ny reny faritra sasany raha tsy andray ohatra tsika hoe ny boeny ny any amin'ny melaka dia raha hodinintsika rehefa aveo fa hidirantsika moa zay zavatra zay Joël no hoe ny fanakatonana faritra anankiray raha milafiny ara-pahasalamana moa nylazaina fa hoe nahitana vokatra ny vaingana mihitsy ny tany faritra boeny ary magaga tokoa raha ohatra ny am'izao no efa ilazana fa 0 cas positif ny tany ny ohatran'izay koa ny tany melaka ka nafana nandrain'izay fanapahan-kevitra zay hoe skafana io faritra io dia betsaka ny fanontaniana mety hipetraka ao anatin'izay hoe tena ampy tokoa ve ny test satria tsika hatrany tamin'ny herintaona de fa nametraka foana hoe tsy afaka namafy ny fisiny na tsy fisiny aretina ao anatin'ny faritra anankiray tsika raha tsy manao an'le test ampy tokoa ve ny test natao tamin'ireny faritra reny ka nafahana namoaka an'izay tsoakevitra hoe tsy misy tsony ny marary any an-toerana tsy mirary ny siny marary any tsika fa fitandremana ny atao eto itsika raha teo eto ny nosy miodikodina eto tsika satria raha ny ka nosy be manokana nosy be nosy de azo lazaina nga hoe isoleny any ka rehefa tsy isy ny sambo na ny vol de mety azotsika atao hoe efa isoleny anosy be fa raha nytoerana ohatrany hoe ato anatin'ity nosy na hoe grande île ity ka mifandray akaiky amin'ny alalany na ditongotra na amin'ny alalan'ny siara satria voamarika ihany koa araka ny lazainy tao anatin'le tatitra fa dia anisan'ny nampitombo ny cas positif ny tao an-tsirabe de ny mbola fisin'le olona zay lazaina fa tafaporitsaka magaga ihany zany fomba manaona ny mbola afahan'le olona tafaporitsaka raha mahita an'ireny dispositif ana barrage
sy barrière na sanitaire na sécuritaire zay hita fa ifandrombona an'ireo tompona andraikitresan-tsokajiny kanefa de mbola misy an'izay a kanefa de zay no anisan'ny antony a ny lazana fa ny tombo a ny isan'ny marary any amin'ny vakina karatra ary nanakatona anazy am'izao fotoana zao. Misy mahita hoe tsy tena entitra tsara ny fampiarana an'le fepetra isan-karazany Andriamato Jean-Claude Rakotonirina ahoana ny fahitanao an'izay tena entitra ve ny fanjakana rehefa mametraka hoe eto ny amehana zao fepetra raisina de tena tafapetraka arak'izay ve resa be foana moa iny le sidina avy any ivelany farany tamin'ny herinandro lasa iny raha ny fanazavan'ny tompona andraikitra zay namaly ny fanontaniany mpanao gazety omaly makasika indrindraindrindra atao hoe raisitsika ohatra kaiky ny sidina farany avy any Frantsa iny a dia malasa saina ihany satria de hita tokoa fa tsisy ny fanapa-kevitra entitra satria raha ny filoham-pirenena nandritry ny valandresaka nataony tamin'ny tapabolana lasa zay nanitrikitrika mihitsy fa tsy ho isy tsony ny fanekena an'izany sidina avy any ivelany hiditra eto Madagasikara manomboka tamin'ny vaninandro namoany an'iny resaka iny satria iarahantsika malala fa ny teny ataon'ny filoham-pirenena mandritry ny valandresaka ataony ohatrandreny de midika fa lalàna azo ampiarina avy hatrany ary anjaran'ny tompona andraikitra ny fanandrify an'izay ny mandray ny fepetra entina nantanterahana azy tateo arinan'izy angamba mbola herinandro vitsitsy tateo arina no niditra iny vol iny ary ny tateo arina dia na de fa betsaka reo efa nanana mialoha na olona tsy nafantatra raha hoe hoisa tsy hoisy olona mitondra otrikaretina valanaretina ao anatin'ilay zotra fa hoe rehefa mikatona ny sidina de aoka hikatona kanefa moa de mbola nisy ny vol iny ary misy ihany koa moa ny tompona andraikitra tao andapa raha mbola niezaky ny nanazava ny antony natongavany zany hoe fazahoan-dalany efa teo aloha kanefa iarahantsika malala fanapa-kevitra rehetrarehetra aorinina ny fanambarana ataon'ny filoham-pirenena na aorinina ny fandraisana fanapa-kevitra teo anivon'ny filan-kevitry ministra ihany koa moa nanapaka niny tsy fisian'ny sidina intsony de tokony tsy hisy tsony ny fampiarana an'izay na fifanarahana na fanekena natao teo aloha kanefa moa tsy nasakany iny ny fahatongavan'ilay zotra-piaramanidina avy any ivelany ary ny loza dia ireny ny arantsika nalala fa nisy amin'ny olona 430 voamarina fa mitondra n'ilay otrikaretina zany rehetrarehetra zany no mamaly an'le ayain'le vahoaka sahady hoe fa maninona ny misy fampiarana fepetra misy mizana tsindrinilany eto raha ny ato anatiny de tena tsorona fa dia manampatra an'izay atao hoe fahefany eo am-pelatanany ireo mpanatanteraka baiko raha tsy laza fotsiny tsika ndreo mpitandro ny filaminana am'ireny fanenjena ny olona rehefa mitigadona ny asabotsy maraina na misy arandranainy tsy fandrindrana ihany koa am'le resaka hoe ny tsena majinika mbola afaka misokatra mandrapatonga am'ray atoandro kanefa manomboka amin'ny 7 maraina de fa ifanenjehana ny olona zay mivoaka nefa misy ihany koa ny fanomezana lalana hoe misy olona ray isa-tokantrano afaka mandeha miatsena ary niteraka resabe tamin'ny herinandro lasa teo iny moa tamin'ny herinandro voalohany faharoa teo ny hoe atra mpivarotra charbon tsy navelan'ny varotra izany hoe raha idenihana de entitra tokoa ireo mpampiatra an'le izy any amin'le tena vahoaka madinika zay atao hoe mitsongo voaomana kanefa raha na ino ny fanazavany ny ministry ny fitaterana omaly nanamarina ny antopisi ny vol de hoe no ny antony mafonja tsara moa de nandinika ny hoe inona moa zany rehefa aveo moa nisy nandika an'le izy amin'ny teny vazaha le hoe inona moa zany motif impérieux de gagy ianao no mieritreritra ny hoe fa ahoana ny anasokajina ny mafonja sy ny tsy mafonja ny fiantraikany any am'le olona ve sa ny sokajiny olona iaran'lay iantraikan'lay fepetra ho raisina fa zay ny nataoko teo hoe raha ireo lazaina fa antony mafonja zay no tany saina sy nanamarinana ny vol iny de mialatsiny tompoko tena mialatsiny fa tsy hitako ny mampafonja azy raha miohatra am'ilay fiantraikan'lay fepetra ny raisin'ny fanjakana sy ny fampiarana azy any am'le vahoaka madinika satria de tena ny fiainany andavanandro tsy misy olona te hivoaboaka fotsiny amin'ny trano fa na izy zay andeha hitady vola iveloman'ny fianakaviany na izy zay mba andeha hiatsena andeha hijery ny zavatra hoaniny satria matetika ny olona de ny andron'iny izy mitady vola kely zay hoan'ny fianakaviany ary tsy vitany ray andro koa le fibohana fa ny asabotsy ny alahady mety mitady ny vola hoan'ny fianakaviany mandritra n'izay roa andro mihiboka zay izy zay ny antony voan'le olona ary anisan'ny nanaitra tamin'ny herinandro ray faharoa iny angamba raha tadiditsika de ilay olona
tsy salama andeha vidy fanafody mitondra ny ordonnance faroany mpitandro ny filaminana fa tsy maintsy miverina ianao ary mbola niterena koa ary hoe miazakazana fa raha tsy miazakazaka manao diny arantsika nahita tamin'ny tambazotra reny a fa de nitofirina le olona ary zany rehetrarehetra zany a no mahagaga fa maninona ny misy 2 poids 2 mesures ny fampiarana ny fepetra eto amin'ity tany misy atsika ity sa rehefa gasy na vahiny avy any velany ve no hiaran'ilay fepetra dia mafonja ilay fepetra na ny fiatraikany raha tsy laza fotsiny sika nisan'ny raisina teo ohatra hoe misy fianakaviana mipetraka any an-dafy nanana fianakaviana maty tatia dia zay ny antony nafahana nampody azy a tatia Madagasikara tena mba tsongofo inao a tsongo ny fon'olona fa tena raha nahita an'ireny fikaikaikan'ny olona mandoalika miangavy mitalao ampitandro ny filaminana mihitsy ny aminy hoe mba andeha handevina ny avany zay miala kely ny faritra Tananarivo kanefa de tsy nazahoana lalana de izany zavatra zany malasa fiaina tadidio anefa fa raha tafita ary raha tanteraka ny ady atao am'ty ady am'ty valana retiny ity dia zava-dehibe indrindra ao anatin'izany a ny fanekena sy ny fandraisan'ny vahoaka tsirairay azy vanjara amin'ny fampiarana an'ireny fepetra reny fa raha ny zavatra ohatran'ireny kosa miseho dia aingany hiteraka fahakiviana mba tsy ilazana hoe fahasorenana ho an'le vahoaka malagasy zay efa manaiky ny fepetra na de mafy aminy ara ny fiantraikan'izany a eo amin'ny fiainany andavanandro ka izay zavatra zay no tena anamariana ary anentanana mihitsy ny fitondram-panjakana mba tena hijery akaiky am'izay satria ny fanontaniana mipetraka de hoe le baiko nomena ve no tsy nazava sa ny mpanatanteraka an'le baiko nanovan'le fampiarana azy a ka mahatonga an'ireny zavatra tsy mifandrindra reny satria hitapoko hita-pirenena ary nanaraka an'ireny ny fandaharan'ireny daholy a le vahoaka malagasy na teto toerana tany ivelany ka raha nahita kosa ny fanazavana no entin'ny tompona andraikitra mikasika n'iny vol iny de sako miteny ankoatra an'ireo ohatra maro zay azo raisina Joël fa tsy mipetraka ny rigueur na tsy entitra ny fitondram-panjakana sy ny tompona andraika manatanteraka an'ireny baiko reny a amin'ny fampiarana an'izay fepetra iarana mba hahafahana miady amin'ity valana retiny ity eo amin'ny lafiny demokrasia sy fahalalahana misy fepetra ihany koa raisina tsy de tena hoe vao resaka mazava izy fa efa iainana moa ny hoe resaka fanafanana fandarana vitsivitsy amin'ny aina aman-jery eto Madagasikara eo ihany koa ny tsy fafahana mivory sy maneho hevitra inona ny tokony hoe fomba fijeriny antoko politika n'ireny fepetra ndraisin'ireny ohatra hoe ny MBS ohatra zao mbola miaina zavatra maromaro manahirana amin'izao fotoana izao eo ny resaka fandaharana zay sakatsakanana eo ihany koa ny fanapahana ny fahita lavitra sy ny onjam-peo tamin'ny Canal Sat tamin'ny Parabole tamin'ny Star Times zany zavatra iainana ao anatin'le amehana daholo ahoana tokony ho fomba fijery amin'izay Andriamatoa Jean-Claude Rakotoniri tsy voandroany Joël ny fampiresantsika teto mikasika an'ity demokrasia ity indrindrandrindra ny fampiarana sy ny fampifandraisana azy ao anatin'le vanim-potoana isiany amehana ara-pahasalamana raha ny tokony ho izy dia efa mipetraka sy mitoetra ao anatin'ny firenena anankiray zay nandala azy demokrasia na ao anatin'ny fotoana tsy misy ny amehana ara-pahasalamana na ao anatin'ny fotoana isiany zany amehana zany marina fa misy ny fepetra na mesure d'exception moa ny filazan'ireo tompona andraikitra ho raisina ao anatin'izany kanefa tsy midika mihitsy akory zany fa anakanana an'ireo zo fototra rehetrarehetra voafaritra ao anatin'izany hoe fametrahana ny demokrasia zany a amin'ny vanim-potoana ny amehana izany hoe raha itsina dia tsy tokony ho raisy ny fitondram-panjakana ho fitaovana amerana an'izay zo fototra ahafahany vahoaka malagasy na mpanao politika izy na olotsotra izy na mpandraraha izy miaina ao anatin'izany foto-kevitry ny demokrasia zany a ny fisiany amehana ara-pahasalamana satria iny lazaiko teo ny fepetra rehetrarehetra ho raisina mandritry ny amehana ara-pahasalamana ka tsy ahitana vokatra mivaingana mivantana amin'izany ady zany a de tsy tokony ho raisina izay fanapaha-kevitra zay satria araka nyresanao teo ohatra inona ny idirany zay amehana ara-pahasalamana mety ho fiantraika ny fitombo na fiainan'ny isan'ny marary na ny maty any amin'ny resaky ny hoe tsy azo atao ntsony ny manao any débat politika amin'ny ainao manjery isan-karazana so ihany mo
fa fotoana fohy taorina ny nandraisan'ny fanapahan-kevitra dia nemitra tamin'ny fanapahan-keviny ny fanjakana ny fitoram-panjakana na dia somary sadasada ihany ara satria raha tsy laza fotsiny ny ato amin'ny hainao manjery MBS za mino fa tsy anisan'ireo haina manjery nahazo an'ilay fanapahan-kevitra na notifié tamin'le fanapahan-kevitra nanafoanana an'ilay fanapahan-kevitra tamin'le 22 avril anareo kanefa moa io misy am'le lazaina teo hoe nanao an'ilay fametrahana an'ilay karazana requête tany amin'ny conseil d'état ihany koa moa zany ny aty amin'ny MBS de tonga de nahitany hoe any amin'le resaka effet suspensif no nafahana nanohy any fandarana hatramin'izao tateo arina moa nivoaka ilay fanapahan-kevitra na le décision tamin'le 26 zay nametraka ny ary amin'ny andininy fadimy angamba raha tsy diso satria nandalo teo ambany maso koa ny fanapahan-kevitra iny de mametraky ny hoe ny fanapahana sy ny rehetrarehetra nyraisina talohany ty fanapahana vaovao tya de fona zany angaman'le amin'le tsona hoe abrogation tacite dikan'izay zany fona zany lay décision nyraisina tamin'le 22 ka nafahantsika na notifié tsika na tsy notifié le antony natonga an'le tsy notifiénatsika moa zany tsy fantatra hoe nareo tato amin'ny MBS hoe antony manokana mihitsy ve sa fanadinona iny angamba tsy dirako lalina singa anankiray fotsiny zay Joël satria araka an'resahako teo fa betsaka ihany ny resaka ny fampiresahana raha mikasika manokana ny ty fampianana ny demokrasia ty amin'ny matompona andraikitra ara-politika ny tena dia mandalina ary tena mandinika tanteraka ny hoe inona daholo moa sakatsakana ny tsy efa niainana teto na amin'ny alalan'ny etsika zay nyresahana ary ny tena azo sokajiana mihitsy ara fa manaraka ny sehatra ny ara-dalàna ireny fitetezam-paritra zay natao reny niarahanay reny tamin'ireo solombavambahoaka izay bureau politika ireny tatitra tamin'ny solombavambahoaka reny tsy verenana tsona angamba fa hita taratra tamin'izay fa efa misy foana ny sakatsakana amin'ny fampianana ny demokrasia matsapa tapenam-bava ve amin'izao fotoana izao mbola fanapenam-bava tanteraka li izy raha tsy laza fotsiny satria anao moa ny teny teo mikasika ny MBS iny farany teo ny angamba ny hoe mody ny saromana atao anatin'ireo fandarana maromaro no fanakanana n'ilay adihevitra fa rehefa aveo moa izy niverina dia ny amin'izao fotoana izao le hoe fana notification nandeha amin'ny ampahany misy naplazana tsy naplazana tsy dirantsika lalina iny fitsika mato mbola mioneto Joël dia mbola afaka manatanteraka n'izany fa ny mikasika manokana ny MBS de niarantsika malala fa efa volana maromaro zay no namoahany fanjakana tamin'ny alalan'ny rafi-pitsarana ilay ordonnance judiciaire na nisorana atao anatiny bouquet satellitaire ny MBS hatramin'izao moa de iarahantsika malala fa mbola tsy mivaza na de nanao an'izay ezaka rehetrarehetra ny tompona andraikitra tato amin'ny MBS tamin'ny alalan'ireo mpisolo vava nanao an'le recours tany amin'ny conseil d'état na ny tribunal administratif fa ny magaga fa ny fitsarana namoaka an'ilay ordonnance no midéclaré incompétent zany rehetrarehetra zany angambany de fa hitatsika hoe inona ny zavatra ambadika n'izay rehetrarehetra zay fa ny tena loza de ity Joël ny arantsika malala fa ny anisan'ny misitraka an'izany bouquet satellitaire zany dia ny mpieno sy ny mpijery any amin'ny faritra ny tapahanao tao anatin'ny bouquet satellitaire ny MBS fa mbola mandeha ihany nefa ny MBS ao anatin'le canal analogique antenne analogique eto Antananarivo mibaribary zany fa ny vahoaka any amin'ny faritra mihitsy no tampena maso tampena antsofina tsy ahalala ny vaovao misy eto Madagasikara ho aniza ny tombotsoa am'izay zavatra zay de apetraka atsika mazava kosa fa jo fototry ny vahoaka malagasy mianana an'izay fafahana mahazo vaovao na vaovao avy any amin'ny fitonam-panjakana zany indrindraindrindra fa ny vaovao ihany koa ny avy aty misehatra ny fanoherana satria ny antom-pisiany fanjakana anankiray mijoro de ny fisiany mpanohitra ao anatin'ny firenena ary zany rehetrarehetra zany dia tanterahana ao anatin'ny sehatry ny ara-dalàna ka izay de manamafy eto Joël fa ny tsy famerenana ny MBS ao anatin'ny bouquet satellitaire de fanampena maso sy fanampena antsofina ny vahoaka any amin'ny faritra rehetrarehetra tsy azo ny vaovao mikasika an'izay sehatra fanoherana sy ny vaovao maro isan-karazany amin'ny MBS zay ary mariako ihany moa fa maro amin'ireny olona ireny amin'izao fotoana izao nefa mitaraina zany amin'ny alalan'ny afatra lefa ty amin'ny pejy-ny MBS amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera isan-karazany hoe aiza ny MBS inona ny tokony fipetra tokony ho raisina mba ahafahan'izy ireo indray misitraka an'izay fandehanany MBS amin'ny satellite zay zay mikasika an'iny fa lafi ny hafa indray andray matoa mpandrindra nasionaly any mikasika ny
fiainana ara-tsosialy ny vahoaka amin'izao fotoana iainany vahoaka amin'izao fotoana izao a mikasika ny vidim-piainana izay nasiana resaka ihany kely koa nandritra ny valan-dresaka nataon'ny filohan'ny repoblika maro no mitaraina amin'ny resaka hoe fiakaran'ny vidim-piainana sy ny fiainana ara-tsosialy satria tsisy ny fanampiana nefa ny vidim-piainana miakatra ny asa manomboka maro no mitsipozipozy inona ny fepetra tokony horaisina mba hialana amin'izay olana isan-karazana izay mbola verenako ihany Joël ny resaka ny resahako teo hoe ny fepetra rehetrarehetra horaisina mandritry ny ty amehana ara-pahasalamana ity izay tanjony voalohany ho tratrarina ao anatin'le izy dia ny ady amin'ny fampianana ny fanafoanana mihitsy ara ny famparitahany aretina zay ny tanjona voalohany ka raha ao anatin'izay nefa no ahitana fa na mafy ara ny fepetra araka ny resahana zay kanefa tsapa ihany kosa nefa fa tena misy fiantraikany mitateraka any amin'ny fiarina sy ny fiainany vahoaka amin'ny andavanandro dia zay moa ny atao hoe ny fahafatesana ray ihany na ianao matin'ny aretina na ianao matin'ny anoanana na ianao matin'ny aditsaina noho ny alafosan'ny fiainana satria izany mamelona vady aman-janaka zany tsy moramora tsy misy araka ny voalazanao teo ny fepetra ho raisina amin'ny alalan'ny fanampiana mampianajanaka daholo ny ankamaroany ray aman-dreny sy ny tokantrano misy ny mianatra any amin'ny sekolim-panjakana misy ny miankina ny ekolo tsy miankina zany rehetrarehetra zany de mitaky hoentimanana tsy anana trano daholo ny olona rehetrarehetra eto Madagasikara ny vahoaka malagasy misy reo zay manofa-trano zay tsy andeferan'ny mpanofa-trano na ny tompo-trano mihitsy ny tsy ahafahany mandoha an'izay hofa-trano zay ny trano tsy maintsy ilana jiro sy rano tsy andefitra amin'izany ihany koa ny jirama izany rehetrarehetra zany no miantraika any amin'ny fiainan'ny vahoaka amin'ny ankapobeny kanefa araka n'le voalazanao teo dia noho ireo fepetra ara-pahasalamana zay napetraka mba ahafahana miaro sy ady amin'izany aretina zany dia misy fiantraikany any amin'le sehampiariny isa-tokantrano indrindra fa ireo ataontsika hoe mitady ny any koaniny iveloma isan'andro amin'ny alalany ataontsika ohatra fotsiny raha tsy raisina leto Antananarivo de le hoe mihiboka isaky ny sabotsy ny alahady zay mbola adihevitra be ny amin'iny za zany tsy hiditra tsony amin'le hoe inona ny fiantraikany iny mivantana fa raha le tatitra natao maly moa zany dia laza ny fitondram-panjakana fa nahitambokany satria ny ena de ny ena ny tany fifindrany aretina rehefa nikatona nandritra ny 2 herinandro nandritra ny asabotsy ny alahady izany hoe ny asabotsy ny alahady zany ny tena fotoana fiparitahan'le aretina raha ohatra ka mihoatra n'le 5 andro ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma tsy adivako hevitra ny mikasika an'iny fa inona ny mahatonga n'le adi-piainana araka ny resanao ny vidim-piainana marina fa mialohany natongava ny Covid-19 teto ne Joël tsara mpatsahivina fa efa nanontanynatsika ihany zany crise ara-tsosialy zany raha tsy vidim-piainana ny resahana raha iverina any amin'ny volana mars 2020 tsika satria tateorina manko saika nafantoka ato amin'le resaka vokatry ny Covid-19 daholo ny tsy fahombiazana rehetrarehetra teo amin'ny lafiny mpitantanana fa raha ny lafiny ara-tsosialy kosa de fa nahitatsika raha miverina any amin'izany 2020 avant mois de mars zany nidirantsika tao anatin'ny amehana fa efa hita taratra sahady ny famafisan'ny fiainana andavanandro fa tamin'izay moa mbola afaka niary ara-dalàna ny olona nitady vola ka na de efa niakatra raha ny vidim-piainana raha tsy laja tsika ny hoe ny vidim-bary tamin'izany fotoan'androny zany mba efa niandrandrany vahoaka ihany koa ny mety ho fidinany viditsolika kanefa moa tsy mety tanteraka zany mandrakatonga ny androany ny amin'izao fotoana zao mitambatra zay rehetrarehetra zay ny vidim-piainana mahay miakatra ny asa ivelomany hitadiavana vola tsy misy ka de tena miditra ao anatin'ny aty vilany isa tokony ambaravarana tokony fasairanana dia nahita moa tsika tamin'ny fandarana omaly raha ny fanazavana zay nataon'ny tompona andraikitra ny ao amin'ny ministry ny varotra zay azoko lazaina hoe mampisalasala ihany ny fanazavana zay noentina satria de tena hita tokoa fa tena zavatra tsy mipaika amin'ny vantana any amin'ilay tena zavatra iainan'ny vahoaka li zary ranomarina tsy nahitana vahaolana mivaingana nafahany vahoaka mba niandrandra hoe misy an'izay vahaolana ho arosiny fitondram-panjakana ka ahafahana ampiaina tokoa ao anatin'ity 2 herinandro ndray zany tsika iaina ao anatin'ity fepetra ity ary arantsika malala fa ny fanapahana an'ireo lalam-pirenena fa na ho voainao ara ny mifaritra sasany ka ny analamanga zay ivotoerany ifamezivezeny ny zotra nasionaly ny mbola mikatona zavapoana zany satria raha ny avy any andrefana ho any antsinanana tsy maintsy mandalo hoe tanalamanga nefa ny analamanga mikatona tsy fisiny zay fivezivezena marina fa voalaza foana ny hoe ny antambarotra mandeha ihany kanefa de anatin'ny vanim-potoana tahaka tony Joël ary ny arahana ananaiky zany to anatin'ny fandarana fa misy foana ny fanararotana
ataon'ny olona satria tsy mitovy mihitsy ny fivezivezena ao anatin'ny fotoana malalaka sy no anatin'ny fotoana anatin'ny teritery satria voafetra ihany ny entam-barotra ho azo reny camion reny entina anany olona hitondra ny entina andeha hivarotra azy koa raha voasakatsakana ndraindray na dia atao hoe mahazo miaraka amin'ireny entana reny izy fa izany rehetrarehetra zany Joël no hoentina nampifona fa mafy ary tena mafy amin'ny vahoaka ny zava-iainany amin'izao fotoana izao raha ny fiainana mandavanandro amin'ny akapobeany no jerevana raha manoloana n'izay ady zay nefa dia efa ndradradraintsika teto satria iny iverenao kely any amin'le resaka mikasika n'ilay fitsaboana anisan'ny dradradradraina teto no anisan'ny vahaolana mety amahany olana atsika eto ary efa niraisy ny firenena rehetrarehetra maneran-tany ny fampidirana sy ny fanaovana ny vaksiny no resahana izy io omaly mikasika ny fanapahan-kevitra zay fandraisy ny fanjakana misy moa ny andiany voalohany zay lazaina fa ho tonga atsoatsy afaka fafitony volana me zay voalaza fa dia mbola sokajiny olombitsy sy voafantona ihany no afaka isitraka an'izany araiky tanteraka ny fantaminana izahay raha ohatra ka tena hoe mpiasa ny fahasalamana zay azo lazaina fa miantsehatra mivantana mifanosona amin'ireny marary reny tokoa no entina ho atao laharam-pahamehana ao anatin'izay fanaovana vaksiny zay fa nisokajiny olona manaraka ao anatin'izay kosa dia tokony ilana fandinina satria mba tsy hiteraka olana hafa eto amin'ity fireneny ity indray izay mety hoendrika tsy fahombiazana ao anatin'ny fitantanana an'izany fampiarana ny vaksiny eto Madagasikara satria niarahantsika nalala ny zavanisy tamin'ny heritaona fa raha ireny fomba ny tantanana ny vatsitsinjo ny tsenamora sy ny zavatra rehetra tamin'ny heritaona ireny no sanatriavina ka mbola hiverina amin'ny fitantanana nyity vaksiny ity dia anahirana ihany satria tena efa ambiankoditra ny tsirairay ny tahotra ny tebiteby amin'ity aretiny ity ka raha eo no mbola misy mijanatsindrinila ka hanaovana kamakama na mety ololopantatra ihany no ampanaovana an'izany vaksiny zany fa velovelombolo ihany moa zany izahay taty amin'ny antoko-mpanohitra Joël raha naheno an'ilay lahateny tany am-piandohanany hoe rehefa iroso amin'ny fanaovana vaksiny eto Madagasikara dia ny antoko-mpanohatra no atao vaksiny voalohany ary dia tsy nisalasala tokoa izahay fa dia vonona tanteraka fa ny tsy nanekenay ny vaksiny tamin'ny heritaona dia ny anaovana andrana fa rehefa voapirofo kosa fa vaksiny voapirofo fa azo iarovana ny vahoaka na eto Madagasikara na eran-tany no aroso iarovana ny vahoaka eto dia tsy nisalasala ny antoko-mpanohitra raha ohatra ka natao hoe izahay ny anaovana ny ese tsy zany nefa moa ny zava-misy amin'izao fotoana izao fa adino zay teny zay fa efa mandeha any ny lista sy ny sokajiny olona zay afaka misehatra sy misantatra an'izany vaksiny zany raha toka tonga eto Madagasikara le izy tsika moa mahita fa maromaro eo nytsika eto Madagasikara misy ny fahatarana teo fandraisana fanapahan-kevitra mikasika n'ilay initiative Covax fa io moa efa zavatra nazatra atsika foana ny hatramin'izay hoe allo taratara kely ihany fa ny zavatra manahirana manko Joël ndraindray dia ity itsika eto Madagasikara indrindra fa ny tompona andraikitra na ny mpitondra dia saika manana an'izay fomba fatao manao fampitahana zay foana ary ny fampitahana rehefa ho ataontsika dia kajikajintsika amin'izay metimety amintsika rehefa hitatsika fa azontsika hanafenana ny tsy fahombiazantsika dia mailakitsika ny mampitaha ny zava-misy any ivelany ohatra jerenareo ohatra ny isamaty ary amin'ny firenena ohatran'izao mihoatra ny amintsika eto izany zavatra rehetra anao fampitahana nefa anao dia mijery ny zavatra tokony azo ampitahina satria nanisany ponina ao anatin'le toerana firenena zay ampitahainao amin'le firenena hoentinao ara tsy mifanantsahana akory dia ny zavatra manahirana ihany koa dia hoe rehefa ampitaha ihany tsika dia tokony mba mampitaha hoe fa maninona ny firenena ampitahaintsika mihoatra amintsika mandroso ary manana an'izay laharana fandrosoana zay tsaratsara maninona raha any amin'izay sehatra ny fandrosoana zay no hitondrantsika karazana fampitahana satria za dia mameromberina nyity foana isaky ny fandaharana zay hidirako Joël raha firenena anankiray mandala an'izany politika ny fisandratana na ny emergence zany dia tokony mitaky fotom-pisainana ny mpitondra ao aminy sy ny tompona andraikitra ao aminy anana n'ilay kolotsaina famendrehana na le hoe le culture d'excellence izany hoe mametraka karazana fanamby ho amin'ny tsaratsara kokoa hatrany fa raha ianao no maka ohatra foana amin'ny tsy fahombiazana ho entinao hitantanana ny firenena dia za mino fa tsy ho tanteraka mihitsy zany asa fampandrosoana sy ny fisandratana hoetreretinao ho apetraka amin'ity firenena ity ho apetraka ihany zay karazana fanamariana zay Joël satria ohatra ndraindray malasa saina foana mijery atsika eto sy ny tompona andraikitra rehefa mandray fitenenana rehefa nakotakona ny tsy fahombiazana
de any am zavatra miiba foana matetika no entina ampitahana le firenena fa tsy mba miezaky ny hoe fa ahoana ny fomba hisolotantsika bebe koa anatin'ny lahara ny firenena mandroso manoloana ny fandrosoan'ny firenena hafa zay mitovitovy na mba tsy lazana raha misy fa tena tsy manan-karena mihoatra atsika nefa mandroso mihoatra atsika ihany koa. Fantaniko farany mikasika le resaka vaksiny teo Andriamatoa Jean-Claude Rakotonirina voalaza fa tsy ny be sy ny maro no atao vaksiny eto amintsika fa ampahan'olona vitsivitsy ihany. Fomba filazana azy amin'ny teny vahiny moa hoe vaccination ciblée no atao fa tsy vaccination de masse. Somary mifanohitra amin'ny zavatra hitany amin'ny firenena rehetrarehetra indrindra fa eo ireo manomboka efa tafavoaka amin'le krizy ara-pahasalamana amin'izao fotoana izao ohatra ny hoe ny any Israël, ny any États-Unis sy ny sisa zay hoe efa mandeha mivoaka tsikelikely amin'le krizy. Ahoana ny mety ho fiantraikan'izay eto amintsika hoe olona vitsy ihany tena ho voavavy io krizy ara-pahasalamana io raha izay ny fomba fijery hitondrana anazy. Io moa zany Joël anisan'ny fomba fitenina atao tamin'ny herintaona ohatran'izao raha vao mamerina n'ilay fanamariana na tolo-kevitra na antso nataony mpanohitra tamin'ny fotoana zay tokony nandraisan'ny fanapahan-kevitra dia nalaza be le fomba fitenenana ny hoe tsy fotoana ny fanomezan-tsiny zao. Ka raha ilaza indray izahay eto hoe raha niraisina tamin'ny fotoana nanay raha ny taty amin'ny fanoerana raha tsy laza fotsiny any balandresaka zay nataon'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana mikasika an'le hoe tsy misy afa-tsy ny vaksiny ny fampidirana ny vaksiny eto Madagasikara no vahaolana ahafahantsika miatrika nyity valanaretiny ity. Mbola nisy fepitaona nandehandeha ihany angamany Joël zay vao niroso tamin'izay fanapahan-kevitra zay ary tamin'izany fotoanandron zany moa dia nametraka mihitsy ara ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana ny teny hoe ho hitantsika eo fa tsy maintsy hiverina amin'ny fanapahan-kevitra izy satria tena nisy tokoa ny tompona andraikitra tamin'izay fotoana zay no namalibontana ny hoe tsy laintsika eto zany fanaovana vaksiny zany. Kanefa andro vitsy mba tsy lana herinandro tateo aoriana dia nivena ihany tany fanapahan-kevitra. Iarahantsika malala nefa fa tsy tsika teto Madagasikara akory tsy nalala ny fepitaona ny takiny ny tany amin'ny OMS ny mikasika n'ilay fidirana atao anatin'ilay initiative Covax. Nisy tetiandro napetraka tao tsy teny aho hoe fa ny fahalalako an'izy tany amin'ny mois de novembre décembre tany angambany ny tokony soratan'ireo firenena zay voasokajy ao anatin'ny firenena mahantra tsika ve dia ho menatra ny atao hoe mahantra tsika. Kanefa dia ho fitsinjovana an'ireo firenena mahantra zay mihitsy no nanaovana an'io initiative Covax io mba ahafahany vahoaka maro anisy ao amin'ny firenena io hisitraka n'ilay vaksiny maimaim-pona. Kanefa moa noho ny fitavozavozana noho ny mbola fandiniana lalina zay ho fanapahan-kevitra ho raisina dia taritsika tao anatin'izany fanapahan-kevitra zany. Porofolo mitoaka amin'ny tendany raha tsy anday fotsiny tsika ny ohatra manakaiky atsika loatra ny ohatra amin'ny Oskomoro tonga rapitaonany azy na atsapany fahantrany izy na atsapany filany amin'ny fiarovany vahoakany izy dia natonga an'izay fisoratana anarana zay rapitaona dia rantsika nalala efa nahazo ny dozy na dia mbola tsy narakotra ny vahoakany ray manontolo raha fa efa nahazo aloha izy ny première dose sy ny tsy haiko na efa ho tonga moa lay 108 dose nanampy an'ilay 12000 finitsika eto moa hatramin'izao dia mbola tsy misy. Ka raha ozy izy ianao hoe anahoana no aviny sy ny fitantanana an'ilay vaksiny mampiahiahy ihany fa dia engany ka dia ho tratratsika zay fahatarana tao anatin'ny fanapahan-kevitra zay ary tsy maintsy satria adidiny fitonana tanteraka ny tsy maintsy miezaka manao an'izay ahafahany vahoaka malagasy maro anisy hisitraka an'izay vaksiny ary raha ny tokony ho izy dia maimaim-pona fa any amin'izao fotoan'izao moa ny arantsika nalala reny hadevitra ary nyresahana lizy tamin'ny fandarana omaly reny le resaka initiative privé mikasika an'ireny fondation Akbarali za moa tsy hiditra lalina ao anatin'iny fa ny arantsika malala fa miodina ao anatin'iny hoe mety ho tonga le vaksiny kanefa kosa andoavam-bola izany hoe any amin'ny sehatra fiarina na orinasa na sehatra-pampanjakana na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana no anao an'izay karazana organisation zay ahafahan'ny olona zay miasa ao aminy hisitraka an'izay vaksiny zay fa ny saram-babem-bahoaka ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny dia angamba ny antsony mbola mafisina eto tsy fanomezan-tsiny raha miteny an'izany hoe mbola mafisina eto ny antsoantso hoe tokony atao izay ezaka rehetrarehetra ahafahany vahoaka malagasy amin'ny ampahany maro mba hisitraka an'izay fanaovana vaksiny zay satria tsy misy afa-tsy zay no fomba azosika
iantohana ny fahasalamana iadivana amin'ity valanaretina zay mampiayay moa am'izao fotoana zao engany ka mivavaka itsika mba tsy ho tonga eto amintsika izany varianty hafa zay efa mampangororoka nefa izay ny mbola mahitrahana afatra foana koa eto hoe aoka re tompoko efa tafiditra ny varianty sud-africaine ka sao de mbola ity fidinana tsy taitaiky amin'ny alalany sidina avy any ivelany ity no isanatriavina nampiditra indray ny variant hafa ka sanatriavin'ny vava ikararana eto ny olona voany aretina tsy sanatrianaviny vava ihany koa ny siny zany fifafatesana zay ataoko hoe marary amin'ny vahoaka malagasy sy marary amintsika mianakavy zay eny ary ameko minitra vitsivitsy ianao andre matompandrindra nasionaly ofeny zay fandarana zay sy tondranao afatra ihany koa ny mpanaraka atsika ofeny zay voalaza rehetrarehetra zay ngamany Joël dia mametraka trany ny ato amin'ny antokotiko Madagasikara mivondrona ao anatin'ny vondron'ny fanoerana fa vao nanomboka ity fidiran'ny valanaretiny ity tamin'ny taona 2024 de tsy mbola nisy fotoana ny ravitanana na ny jery fotsiny ny zavanisy teto amin'ny firenena ny atoko-panohitra ary ao anatin'izany ny atokotiko Madagasikara na dia ombien'ombieny ara no mbola misy foana ny tsipeliteny mandeha ao anatin'ny teny zay ataony ao anatin'ny fitondrana milazany hoe inona ny andraikitra mba ho raisin'ireo mpanohitra fa ny zavatra petraka aloha dia ny fahasalamam-bahoaka dia politika mpanjakana ary manana ministera misahana an'izany tsika eto de ny ministera ny fahasalamam-bahoaka izy aloha ny tompona andraikitra voalohany miaraka amin'ny gouvernement taray manontolo mametraka an'izay paikady afahana miady amin'izany ny adidiny efa niraisiny taty amin'ny fanoerana hatramin'izay dia ny manaitra ary manaitra ara-potoana fa ny mampalahelo Joël dia matetika efa misy fotoana lavalava aorina ilay fanairana foana vao raisina ilay fanairana kazary tondra vokadratsy ho an'le fanapa-kevitra na de hita raha fa mahomby zany ho anay dia tsy antsotsony angamba ny tokony mentefa ty ampanohitra le filazana hoe tokony fiarah-mientana rehetrarehetra efa niara-nientana foana hatramin'izay fa io kosa dia manana ny sokajina andraikitra ny zavatra manahirana eto amin'ny firenena de mbola veriko foana ity tsy hipetraka mihitsy zay fitsinjarana andraikitra mazava eo amin'ny mpitondra sy ny mpanohitra izay raha tsy apetraka ao mazava kosa ny fitsipy-dalao petraka foana ty matetika ny amin'ny fanoerana hoe apetrao mazava ny fitsipy-dalao mba hahafahana mifampitsara hoe manao ny asany marina ve ny mpanohatra sa tsy manao ny asany inona le fitsipy-dalao de ilay sata mifehy ny fanoerana satria io sata io no manome an'ilay zo fototra ny mampanohitra tsisy andraikitra azonao andrasana amin'ny vondron'olona na ny olona anankiray tsy omenao ny zoany omeo azy aloha ny zoany de mitakinao aminy andraikiny rehefa avy eo zay de mbola manantitra eto fa ninninona ny sehatra ametrahana an'izay fifanentanana amin'ny lasin'ny fanomezan-tanana zay dia ny anay de mazava apetrao aloha ilay fitsipy-dalao mazava de ametrahana an'ilay fototra ny zoany mpanohitra zay mamaritra ny andraikiny raisiny amin'ity fireneny ity am'izay fotoana zay tsy tokony hipetraka itsony ilay fifanomezantsiny hoe iza ny manao ny andraikiny iza ny tsy manao ny andraikiny eto dia mpamaranana angambany dia manentana trano ny vahoaka malagasy miainga avy ao anatin'ny isa tokantrano mba tsy raviravitanana manoloana ny ty ady ity satria ianao sy ny ankohonanao aloha no zava-dehibe ao anatin'izany fiarovana zany ka ninninona no mety fasairanana ninninona no mety zavatra hitatsika fa mety tsy milamina am'izay fepetra rehetrarehetra ho raisina dia raiso fa ny ainy fianakavianao de ianao ao anatin'io tokantrano io no mifampiaro ary miaro ihany koa ny manodidina anao ary miaro ny any amin'ny fiarahamonina dikan'izany ajao re fepetra maro isan-karazany ny fanaovana arotava fanajana ny elanelana ray metatra ny fanaovana ny fanasantanana sy ny resaka amin'ny lafiny ara-piavidiovana ary zany rehetrarehetra zany moa eo ny ezaka ataotsika fankinitsika tanteraka amin'ny ao ambony ny tantana sy aro atsika satria tsy manaratsika ao anatin'ny sarotra Andriamanitra makasitraka ny nanaraka nyty fandaharany ity ary ampanantena fa mbola iverina eto any amin'ny manaraka makasitraka topola makatelina tokovavy eny ary de makasitraka anao Andriamato mpandrindra nasionaly any de izay ihany koa no mamarina ny fandaratsika amin'ity androany ity aloha de mametraka ny veloma finaritra indray tompoklasy tompoko vavy